Manatra ny araba tokolasy tovovavy amin'ity alina ity ny fandarana mahery indray no arahanao manomboka eto fandarana anomezananao ireo avao ara-panatanjahantena izay nisongadina hatato anatin'ny andro vitsivitsy sy miarabanao. Miarabanao mbola dia miarabany koa tsika rehetra apity fanatanjahantena mpanaraka ny fandarana mahery amin'izao alina izao resantsika misimisy ato anatin'ny fandarana ny taranja baolina lavalava izay mafampana ny resaka amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny taranja baolina kitra, taranja judo, taranja kickboxing sy ny taranja atodondry. Ny baolina kitra aloha no anomboantsika izany satria totosa tamin'ity faran'ny herinandro sy ny dingan'ny ampaina ambin'ny fondalana amin'ny fiadiana tompony amboaran'i Madagasikara ny Telma Coupe de Madagasikara izany ka ny vokatra sasany indrindra ho an'ireo tarika avy eto Analamanga no foentina aminao ao anatin'ity fanadihadianantsika voalohan'ity. Saiketa vita amin'ny dingan'ny manaraka avokoa ny solotenan'ny ligna Analamanga ataorian'ny dingan'ny ampaina ambin'ny folondalana amin'ny fiadiana ny amboaran'i Madagasikara ho an'ity taranja baolina kitra ity. Tetỳ amin'ny kianjan'ny Mahamasina aloha dia lavy ny ekipan'ny Mama FC tamisa 4-0 ny FC Boeny. Teo am-pialasasatra dia efa nitarika tamisa 3-0 ny ekipan'ny Trano-Piantohana. Ny alohan'io dia tamisa 3-0 no nandresen'ny ekipan'ny tana formation Niditra ireto ekipa rehetra izay samy avy eto andrenivohitra daholo. Farany dia nomontsan'ny ekipan'ny AS Adema tamisa 5-0 ny ekipan'ny MTM Maintirano. Toraka izany ihany koa dia nomontsan'ny ekipan'ny LG Complus tamin'ny isa 5-0 ny ekipan'ny Fiat Port Berger. Tamin'ny alalan'ny fandakanan'ny tir au but 19 kosa nandresen'ny ekipan'ny 3 Toliara ny ekipan'ny Kosfa avy eto Analamanga. Ary tamin'ny isa tokana iray ohatra nandresen'ny IFC ny ekipan'ny AS Forceur any Toamasina. Na dia nisy ekipa vidy sy resy araka izany dia mbola mitana lalina voalohany aloha hatreto tamin'ny fanana solotena tafita amin'ny ampavan-dalana